Mampitombono aminao rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ndeha araka hivavaka isika dia misaotra anao ary izay ry Tompo Ray an'izay any an-danitra. Tera sy mankalaza satria omenao indray an'izao herinandro vaovao izao izay. Ary misaotra fa famindraponao mbola matoy izao anay. Fitiavanao ihany koa voninahitra ho anao ry Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Noho izany ry havana dia arabaina ianao fa dia nomeny Tompo herinandro vaovao indray isika. Ingany ity herinandro ity andraisantsika tsirairay avy traikefa tsara hatrany amin'ny fiarahantsika miaina amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Ao anatin'izao loha hevitra hoe manenkeo iraky ny Tompo izao ry havana dia andeha ny tantara nivoaka an'Andriamanitra tany Egipta. Ampahany amin'izany ny ao amin'ny Nomerito 20, andininy 940. Andinge vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary raha nitaraina tamin'i Jehovah izahay dia niaino ny feonay izy ka naniraka anjely sy nitondra anay nivoaka avy tany Egipta. Amen. Ry havana, eto dia misy dingana roa natao zany mialohan'ilay famonjen'Andriamanitra. Ny dingana voalohany nataon'ny olona dia nitaraina. Tena nitaraina ny vavaka tamin'ny Jehovah Andriamanitra noho ny fijaliana, noho ny fanandevozana tany Egipta. Ary amin'ny maha-Andriamanitra fitiavana ry havana, Andriamanitra tsy tiany olony mijaly voafatotra voageja dia miaino ny fitarainany Andriamanitra. Ary tsy vao izao no hainoantsika an'izany fa dia tena miaino ny Tompo efa hatreo amin'ny tantara ary mbola miaino koa izy ankehitriny. Dia izay izy vao naniraka ny anjeliny ary nitondra ny vahoaka nivoaka tany Egipta. Ry havako, miendriky ny famonjen'Andriamanitra izay fanomboana antsika rehetra koa dia nanirahany an'i Jesosy Kristy hamonjy antsika. Ary etsy andanin'izany dia mbola nalefany koa ny fanahy masina ry havana. Nirahany mba ho eo amintsika mandrakariva hampahery, hanolo-tsaina, hanamasina antsika izany rehetrarehetra izany. Koa tsy fantatro ry havana izay mahazo anao, tsy fantatro fa raha misy manjo, raha misy zavatra mamatotra, mangeja, mampahory ny fo, ny saina, ny fanahy, ny vatana iray manontolo dia azakivy ny taraina, ny vavaka amin'Andriamanitra mandrakariva fa dia miaino antsika izy amin'ny anaran'i Jesosy dia maniraka ny anjeliny. Ny anjely tsy voatery ilay hoe fanahy, ilay irak'Andriamanitra avy any an-danitra, fa mety misy endrika maro samihafa hamonjen'Andriamanitra anao. Mety misy olona tsy ampoizina hanampy anao, hamonjy anao, ampiasain'Andriamanitra izany. Tsy tery lalana ny Tompo rehefa mitaraina aminy ny olony ry havana. Ka dia mahire zengany ary ity herinandro ity koa mba tena herinandro hanirahan'ny Tompo ny anjeliny hamonjeny ianao ry havana, hamonjeny ianao amin'izay mampahory, izay mampanahirana, izay mampijaly ianao. Dia ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra amin'izany. Amen. Vavaka isika dia misaotra anao ary izay Tompo fa mahazo toky fa Andriamanitra mihaino vavaka ianao rehefa mitaraina aminao izay. Fantatrao Tompo mpanomponao tsirairay avy ary ihany. Fantatrao no mahazo, indrindra mety tsy salama, azon'ny olona samihafa. Tsy fantatra, tsy takatry ny sainay mihitsy aza ny olona ny sasan'ny Tompo. Dia eno fitarainan'izy ireny dia valio vavaka ka handraho anjely Tompo, hamonjy sy hanavitra azy ireny. Irianay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.